Ireo antom-bavaky Paoly. Ireo antom-bavaky Paoly dia nitiliky fanaovantsika androany anasanao asa zany mpifarana. Miaraba antsika rehetra tafahona soamantsara indray amin'ny alalan'izao fiarahamandinika ny ten'Andriamanitra izao. Misaotra anareo amin'ny fatokisana, misaotra amin'ny fiarahana, mandefa no fahofantarana isika amin'ny toerana maro samihafa sady mitsikitsiky. Misy ianareo any ampita an-dranomasina any, miaraba antsika rehetrarehetra manerana izao fonontany izao, tonoina mandrakariva aminao ny fiadanan'ny Tompo. Lery ny andinina tao tadidiana izay efa nanomboka nydinitsika omaly no iarahantsika mamerina androany tsotsotra ihany ilay izy. Filipianina toko voalohany ka ny andininy fahenina. Ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara ao anatinareo no atanteraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Izay ilay andininy natao ho tadidiana fa izao sika te hijery ilay lohahevitra hoe ireo atom-bavaky Paoly. Taona vitsivitsy lasa izay dia nisy pasteur izay niresaka momba ny vavaka manodidina ny izao mandrakariva sy izay ilaiko na koa izay iriko. Zany hoe nisy mivavaka zany dia izao izay ilaiko, izay iriko. Dia natsony ty pasteur ty hoe vavaka kely feno fitiavam-tena izany vavaka izany. Satria lehibe noho izany ho izy no ao amin'ny fisainan'Andriamanitra. Fa inona tokoa moa ny vavaka nataon'ny Paoly? Fa inona ny antom-bavaky Paoly? Neo jerevantsika ary ny Filipianina toko voalohany ka ny andininy fasivy sy ny farakeminy folo. Zao no vaky ny teny amin'ara Jesosy. Ary hojerentsika hoe inona no ifantohany zany vavaky Paoly izany. Ary zao no angatahako io, dia ny mbola hitembony fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba amantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanantsina ao amin'ny andron'i Kristy ianareo, sady feno vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy voninahitra sy fiderana ho an'Andriamanitra. Raha fitinina amin'ny teny iray mbava, ny vavaky Paoly dia ny etaetan'ny Paoly ho an'ny fiangonana. Ny etaetan'ny Paoly ho an'ny fiangonana. Zavatra nisy mantsy dia zao, vao mifitona amin'ity andalana mitsoratra ity ny vavaka ataon'ny Paoly, ny tao an-tsain'ny Paoly rehetra dia ny fitiavana, ny fahalalana, ny fahafantarana rehetra, ny fahadiovam-po, ny tsy fananantsiny, ny fahamarinana ananantsika amin'ny alalan'i Kristy, ny fisaorana. Zany ny famotinana ny vavaky Paoly. Zany hoe tena ny vavaky Paoly zany dia mifantoka tanteraka amin'ny hafa. Tsy Paoly tsy nanao le izao. Inona no ilaiko aty ampigadrana, aty amin'ny fonja? Inona no mba iriko? Fa ny vavaka izy ho an'ny hafa. Ny vavaka izy ho an'ny fiangonana, ary ny vavaka izy mba hirindrany zany fiainan'ny fiangonana izany. Zany ny atom-bavaka nataon'ity apôstôly. Inona moa ny atom-bavaka? Dia izy hoe ny angatahako dia nitombony ny fitiavanareo. Fitiavana mitombo. Mila mitombo ny fitiavana. Indraindray rehefa mandeha ny fotoana dia miena ny fitiavana, miena ny fitiavam-bavaka, miena ny fitiavana hianatra ny ten'Andriamanitra, miena ny fitiavana ny zavatra ara-panahy, miena ny fitiavana ao an-tokantrano, miena ny fitiavana ny fiangonana. Paoly kosa nefa dia nangataka fa nitombony ny fitiavanareo. Inona nefa ilay irin'i Paoly? Tsy ny fitombony fitiavana fotsiny ny vavahan'i Paoly, fa mba hisy ny fitiavana mifantoka amin'ny tanjona iray dia ny ahalala sy ahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia ny fahafantarana rehetra izay mety ho sitrapon'Andriamanitra. Ny fahatelo dia ny mba hananan'ny fiangonana ny fahadiovam-po. Misy mpanoratra anankiray moa atao hoe Ellen White dia nilaza zao hoe izay rehetra ataon'ny kristiana dia tokony ny hazava tahaka ny tara-masoandro. Fantatsika tsara zany fahadiovan'ny tara-masoandro zany, fa afaka mamakivaky
amin'ny toerana maro samihafa. Ary zay ny tiany Paoly atongavana hoe mba hananareo ny fahadiovam-po, mba ho madio am-po, tsy hanatsiny. Ary ozy hoe mba tsy hanatsiny sady feno vokatry ny fahamarinana amin'ny alalan'i Kristy. Mpiara-midinika namana, zava-dehibe ny atombavaky ny apôstôly Paoly. Mivalapatra i Paoly eto ny amin'ny firesahana reto fiangonana reto mba hahatonga an'izy ireo hitombo amin'ny fitiavana, hitombo amin'ny fahalalana Kristy ary madio am-po, tsy misy tsiny. Zany ny atombavaky Paoly. Mpiara-midinika namana, fa nahoana Paoly mametraka ny hoe hitombon'ny fitiavana be kokoa voalohan'ny antombavaka? Satria fantatry Paoly fa ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Fantatry Paoly fa ny zavatra rehetra dia tsy intsinona raha tsy eo zany fitiavana izany. Mampirisika antsika ary androany, ndao re ampitomboana ny fitiavana, ampitomboana ny fitiavana, mba hitombony ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra. Andriamanitra ny hitahy anao ka mba anomeanao mandrakariva ny fanahy masiny mba hitarika antsika rehetra hitombo amin'izany fitiavana izany, ka ny fitombona ara-panahy no voalohany indrindra. Sisa manaraka zay hoe katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy anareo izany rehetra izany. Zay no atombavaky Paoly zay notoniantsika androany, ka ialantsika raha azo atao le vavaka kely feno fitiavan-tena, fa ho apetrakantsika kosa ilay tena fisainan'Andriamanitra hivavaka ho an'ny hafa, hivavaka ihany koa ho an'ny manodidina antsika. Ndeha ary farantsika amin'ny lalan'ny vavaka izao dinika izao. Mivavaka isika. Andriamanitra, saotranao izahay tsirairay avy afaka nandre izany taritalana izany. Mangataka re izay ankehitriny, ampitomboy ny fitiavana ianao, ampitomboy ny fitiavana ny zavatra ara-panahy, ary ampio izay mba ho madio am-po, tsy misy tsiny, ary ampio izay mba ho hita amin'ny fiainanay ny vokatry ny fahamarinana izay iarahanay aminao. Tsy vitanay nefa izany, fa mangataka ny fanena masina mba hitaritalana eo amin'izany. Dia mitahiny mpiara-midinika rehetra, na iza misy anay, aoka ho ampy aminay tsirairay avy ny fahasoavanao. Ny vavaka tononona sy angatana amin'anaran'i Jesosy. Amen.